Titosy toko fahatelo. Fampirisihana iainana ny fiainana kristianina. Titosy toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny faha-1-10. Mampahatsiarova azy hanaiky izay manapaka sy manam-pahefana, hanoa tsara, ho vonina ho amin'ny asa tsara rehetra, tsy hiteny ratsy olona, tsy ho pila ady, fa ho mpandefitra, maneho ny halemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra. Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevo ny filana sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin'ny loloposy ny fialonana, sady hala no ny fankahala. Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona, dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany ny fiterahana indray sy ny fanavaozany ny fanahy masina izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, mba ho amarinina amin'ny fahasoavany isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Mahatoky izany teny izany, ary izany zavatra izany dia tiako hitoponao mafy mba ho tandremana izay efa mino an'Andriamanitra ny hanao asa tsara. Sady tsara no mahasoan'ny olona izany zavatra izany. Fa halaviry ny fanontaniana adala sy ny tantaram-pirazanana sy ny fifandirana sy ny ady teny ny amin'ny lalàna. Fa tsy mahasoa sady zava-pony izany. Izay mpanao hevi-diso rehefa nanarinao indray maka na indroa dia ialao, satria fantatrao fa voavadika izay manao izany, ka sady manota no manamely tena koa. Famaranana. Titosy toko fahatelo ny 12 hatramin'ny 15. Rehefa maniraka ny Artema na Tikiko ho aty aminao aho, dia mahazo toanka ny amiko a Nikopolia ianao, fa mikasa handany ny ririnina any aho. Mahazo toa hamoaka ny Zena mpahay lalàna sy Apolosy, mba tsy hisy zavatra hilainy. Ary aoka ny antsika koa hianatra hanao asa tsara hazon'izay ilainy, fandrao tsy hisy vokatra izy. Manao velomanao izay rehetra ty amiko, manaova veloma izay rehetra tianay amin'ny finoana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana. Ny fitiavanao riray no mampivoriana izao, miodidina ny zanakao, midera ny fiantrana, tezainay ny Suavana tsy takatray ninanirina hoatr'izay, hampiditra anay riray ho amin'ny hasambarana,
fitrao bezaryanena hoanay ao aminy Jesu zanaka Kristi nuana yanay weni amini urena tsiweli sanire terana yanarana harana nifitiavana ezajajali zanaka mitsaokanao zahay riray no ny fitiavaninao ny fiaviany Kristi mba